mahakasika ny fintina ilay fanazavandry zareo mpitandro ny filaminana tompona ndraikitra tamin'ny fanadihadiana raharaha cocktail molotov sy ny médecin colonel rakoto mamonjy Simon Patrick no ho azavaintsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay ilay fanahy eto isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba ho no namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipoko zay dia ny mahakasika ny fanazavana atohy ny ilay raharaha cocktail molotov no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao ho resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto tsazavavy kely roa taona natory teo ambany hazo maty vohitsaky ny fiara katikatra iray izay nihimotra ny zoma lasa teo iny tao ambahivahy Beheloka distrikany Toliara faharoa iny nanohana Andrimasery ao Befoza Andilamena izay mitaiza tsy manabeza zakamboty misa 300 ny fivaza any antoeranany tamin'iny andro ny afako maly iny fanampina toy ny siramamy 80 kg fotsimbary 70 kg menaka 2 boritra savony 5 boritra sy biscuit 5 boritra no natolotra izy ireo tamin'izany fotoana izany hetsika sosialy anatin'ny journée récréative et team building natao ny fivaza tao Befoza izay notarihiny Ramatoa Yando Andriantsoarana vadiny komandany kompania gendarmeria Andilamena ity fanomezana ity nankasitraka izao fa ny mpitiavana ny mpiarabelona sairana izao ny masera ary maniry ny tohizany izany lehilahy iray izay nitondra moto halatra tratra ny police pirenena CSP4 ny zoma lasa teo teny akaiky ny tetezana Bekiraro raha ny vaovao re dia nisy vakitrano teny andranona oatra Itos ny omalin'io ary efa nametraka fitoriana tany amin'ny zandary Itos ny tompotrano io moto io dia voalaza fa very nandritra io vakitrano io noho izany natolotra ny zandary ilay lehilahy voasambotra sy ny moto hanohizana ireo fanadihadiana mahakasika an'ity raharahana vakitrano ity jiolahy iray antsoina hoe Dinabe no maty voatifitra teo Anosizato Tsinanana tamin'iny androny omaly maraina iny teo ampizarana ny entana sy vola avy nendahana izy sy ny namany no tratran'ny polisy ka izao lavo izao raha tafapolitsaka kosa ilay namany nandritra izay diabe nataon'ny polisy amin'ny fanatratrarana azy ireo izay rongony miisa 570 gony na fenina tao anaty ala no tratran'ny mpitandro ny filaminana tao Somazava Betroka ny zoma maraina lasa teo rehefa natao ny fanarahandia sy ny fikarohana olona iray no voasambotra tamin'izany ary tafatsoka ny olona hafa izay niaraka tamin'ilay voasambotra tao anatin'ity resaka aferana rongony ity eo amin'ny resaka vidintsoloka indray hisy fiakarana ny vidin'ny lasante sy ny gazoaly manomboka amin'ity androandroany ity lasante hiakatra ho 8,500 ariary ny iray litatra ny gazoaly hiakatra ho 7,500 ariary ny iray litatra hisy fidinana 70 ariary kosa ny vidin'ny gazoaly amin'ny volana Jona ary 900 ariary amin'ny volana Jolay ho avy izao raha ny fanazavana izay nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny kabariny andao amin'izay ho resahantsika ny mahakasika ny tohy ny ilay raharaha izay ankamboka nataon'ny colonel Rakoto mamonjy Simon Patrick ny 17 aprily maraina ny médecin Rakoto mamonjy Simon Patrick no voasambotra no tazomina atao amin'ny tobo Ratsimandrava izy taorian'izay fisamborana azy izay ny 19 aprily tamin'ny 10 ora sasany maraina izy tafatsoka tao amin'ny tobo Ratsimandrava araky ny fanambarandro zareo tompon'andraikitra izany hoe ny mpitandro ny filaminana tompon'andraikitra tamin'ny fanadihadiana ny raharaha izay cocktail molotov sy médecin colonel Rakoto mamonjy Simon Patrick dia toy izao manaraka izao raha toa ka fintipitinina fohifohy ilay fanazavana tamin'ny 3 aprily no niseho iny raharaha cocktail molotov iny ny tavoangy iray hita teo amin'ny pôle anticorruption 67 hectares
Ny tavoahangy iray teny amin'ny Villa Pradon antany mena samy naraha anaty rakta mitovy daholo izy ireo. Polisy sy zandary no niaraka nanao fanadihadiana. Hita tao anatin'ny caméra de surveillance fa nisy olona roa izay nandeha moto. Zareo no nametraka ny cocktail molotov ireo. Voaporofo fa médecin colonel ny iray. Nosamborona ny 24 aprily maraina ity manamboninahitra colonel ity. Notazomina tao amin'ny Tobra Tsimandrava izy. Taorian'izay fisamborana azy izay. Voamarina nefa fa tafapiritsaka izy ny 24 aprily tamin'ny 5 ora sasany maraina tany hoany. Rehefa nanararaotra anireo mpiambina varimbarina kely dia inona nanararaotra nitsoaka tao amin'izay Tobra Tsimandrava izay ity manamboninahitra colonel ity. Voasambotra ihany koa taorian'izay ilay namany nitondra moto. Tapitra tamin'ny 3 aprily teo ny famotorana natao azy ireo. Olona misa 30 natolotra fampanoavana tenenosy. 5 nahiditra amponja raha eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana ny 3. Ireo nahiditra amponja ireo dia nivadiny médecin colonel, mpiambina eny amin'ny Villa Pradon sy ny Paky ary mpiasa trano anankiroa. Tsy misy an'izany Andry Bemaso manampy amin'ny fanadihadiana izany fa polisy sy zandary daholy no nanao fanadihadiana. Mbola karohina i médecin colonel hatreto. Fitoriana misa 5 no efa nisy nametraka momba azy ity. Nisy olona nokasihana tanana sy nanamparana fahefana ihany koa. Ity ny teny famaranana avy amin'ireo tompon'andraikitra ny mpitandro filaminana manantitra izahay mpitandro filaminana fa tantandalana isika ary tsy handefitra manoloana ireo fiantsina sy fanangitana ataon'olombitsy entina hanakontanana ny saim-bahoaka. Io ny ampahany tamin'ny famintinana ny voalazany cellule d'enquête mixte mpitandro filaminana ny sahana ny fanadihadiana an'ity raharaha ity. Ka mipetraka ihany ny fanontaniana manoloana an'izany rehetra izany satria samy miezaka mametra-panontaniana ao an-tsainy avokoa ny mpanarabavao rehetra amin'izao fotoana izao amin'ny ilay manao hoe aniza tokoa no tena marina amin'ity resaka fanambarana ity satria samy milaza ny azy ho marina avokoa ireo rehetra manao fanambarana. Etsy andaliny colonel Patrick Rakotomamonjy izay nilaza tao anatin'iny video iny fa tena marina ny azy ary tena matoko tena tanteraka izy amin'ireo rehetra voalazan'ireo ary ananany proof izay rehetra nolazainy izay araky ny nambarany tao anatin'iny video izay niparitaka tetitsero iny hatrany. Fa etsy ankilany kosa ny folo alindahy sy ireo manamboninahitra izay nanao fanadihadiana an'ity raharaha ity dia milaza fa diso ireny fanambarana izay nataony colonel Patrick Rakotomamonjy tao amin'ny ankamoaka izay nalaza be tamin'iny faraparan'ny herinandro iny. Ka izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovoatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.